volana janoary ity indray dia faly ihany koa miarabantsika izay manaraka raha ao anatin'ny manaraka antambajotra ianao amin'izao ora sy fotoana izay tenenana izao dia faly miarabanao zay ary manasanao anaraka hatramin'ny farany ny fandaharam-potoana izay rahana manompo ny tompo eto fa hoe fitahiana ho an'ny fanahinao zany ary aina ihany koa ho an'ny fanahinao zany ka manasanao anaraka hatramin'ny farany ho antsika ihany koa tena hoe nomeny tompo amin'izao fotoana izao tsika amin'izao anio zao dia hoe fahasoavana lehibe ho antsika izao fotoana izao satria maro no mety te hifo maraina androany maro no nikasa natratra ny fandaharam-potoanany tamin'ity androany aty nefa mety tsy tafo izy no ny antony maro samihafa mety tsy tafitsangana eo ambonin'ny fandriana izy noho ny tsy fahasalamana fa izany koa nefa raha mahatratra ny mpanompon'Andriamanitra izany dia mino hoe asan'Andriamanitra eo amintsika avokoa izany fa ny tena hoe tiana ho lazaina dia hoe aoko ho tsampanao fa tsy kisindrasindra ny fahatongavanao eto androandry planin'Andriamanitra programan'Andriamanitra mba hahafahan'Andriamanitra manatratra ny sitrapony amiko sy aminao dia navelany ho tonga eto amin'ity toerana ity tsika hoia hoe nidehaka sitraka satria maro no naniry nitsangana sy hiatrika ity tontolo androandroany ity kanefa no ny antony samihafa dia tsy afaka izy ka ho antsika androany tena hoe ndao anararoatra hisaotra ny tompo noho ny amin'ny hery sy tanjaka fahasalamana tonga etontsika tsy raray avy tena hoe mety samy amin'ny toerana misy atsika avy isika mety hoe samy amina karazana situation ny fiainantsika avy isika fa etin'ny tompo izay iray any iray ny tompo iray ny fanahy dia mampiray atsika nahoana na aviaiza na aviaiza na iza dia ampiray sy ny tompo etontsika androany eto dia te hizaran'izany fo zany satria eo anivon'ny ankonan'Andriamanitra tsika izay fanjakan'Andriamanitra eo anivon'ny fanjakan'Andriamanitra ny ankonan'Andriamanitra nefa mety zarazaran'ny toerana sy ny sehatra maro samihafa sika fa tonga n'Andriamanitra tena hoe hiasa eo amin'ny fiainantsika dia aoko tsambatsika fa iray ny tompo izay mampiray atsika amin'ny fanahy iray ihany noho izany aoko tsambatsika ihany koa fa asan'Andriamanitra izay ny tanjon'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana izao araka n'ireny fampianarana tsy misy kilema izay arahantsika ireny dia marentsika ao anatin'izy ireny fa ny maha-kristianina dia tsy hoe fahazahoana fotsiny ny soratra masina na fahaizana hoe miteny tenin'Andriamanitra maha-kristianina tsy hoe mahafantatra ianao ny tenin'Andriamanitra dia izay fa asan'Andriamanitra mitoy nanomboka teo amin'ny anaiky antsika n' Jesosy mandra-piavin'ny fiavian'ny tompo eo amin'ny fiainantsika sy raray avy dia izay ny drafitr'Andriamanitra ary mandra-pahatonga ny fotoana izay atanterahany sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao dia manao ny asany Andriamanitra ao anatin'izany te hitsorovavolombelona fa raha ny fotoana izay mety hoe nandrenesana ny filazantsara dia efa maro ny famarinany ten'Andriamanitra nandritra ny taona maro fa zao hoe nisy fotoana na dia hoe marina aza tena hoe marina aminao le ten'Andriamanitra marina eo fiainanao le ten'Andriamanitra fa misy fotoana mety tsy manova anao zany mety tsy tonga amin'ilay stadiny tena hoe fanekena sy fiovana tanteraka ianao
dia tahaka izany Andriamanitra rehefa miasa amin'ny fotoana nefa Andriamanitra tena hoe teny eo ny asany amin'izay fotoana izay mety tsy mijanona amin'ny teny fotsiny Andriamanitra tsy mijanona eo amin'ny teny fa amin'izay fotoana izay mety voakasika ny fiainako sy ny fiainanao asian'Andriamanitra mety misy zavatra mitranga asian'Andriamanitra zavatra mitranga eo rehefa hoe miteny foana Andriamanitra dia misy fotoana mety hoe asiany zavatra mitranga eo izy te hisarika anao ho tonga saina hiakohaka aminy anajanona ny zavatra rehetra ka hanaiky azy ankoatran'ilay hoe miteny izy miteny fahamarinana dia misy fotoana mety mikasika ny fiainako sy ny fiainanao izy androany tena te hitonanao fa mbola te hiasa bebe kokoa eo amin'ny fiainantsika ny tompo ary roa tsy zao fotoana izao tsy hoe isaky ny voalohany herinandro na ny alahady dia tsy maintsy miangona eto tsika fa fotoana anankiray izay anangonan'ny tompo atsika mba hahafahany mitoy miasa ao anatin'ny fiainantsika izao andaontsika tena ametraka ao zava-dehibe an'izao fotoana izao ahafahan'Andriamanitra mbola me mitombo miasa hatrany eo amin'ny fiainantsika manasanao hitsangana hivavaka nomboka an'izao fotoam-bavaka izao tsika samy mivavaka androany sokafo ny fonao androany sokafo ny vavanao eo anatrehan'ny tompo hoetony etaetaponao eto ny tompo androany mitondranao eto izy mba hiasana mitondranao eto izy mba ho tahina ny fanahinao mitondranao eto izy mba ho atsangana mitondranao eto izy mba hanehoany ny taridalany indray eo amin'ny fiainanao eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao sokafo ny fonao androany velao hiasa eto ny tompo mandritra ny fotoam-pidirana ao anatin'ny hetsika rehetrarehetra izay rahantsika eto amin'izao toerana izao sokafo ny fonao afa-toy tanteraka ny fonao sy ny sainao fa eto ny tompo androany raha eo tongeto izay Jesosy tena hoe mangetahetanao tahaka ny tany karakainy mila ny ranonora ny fanahinao mila ny fahafenony ny fanahinao mila ny hery ny teninao indray izay androany raha tongeto izay Jesosy tsy amin'ny fombafomba tsy hoe tsy maintsy tongeto izay satria lahady androany fa tongeto izay noho ny fahasoavanao fa tsy misy nay manantona aho ianao raha tsy efa nomeny ny raiko azy isandry ary eo amin'ny fivoriny ny roso ny telo amin'ny anaranao dia eo ny fanatrianao eto ianao androany akao tsampanay na ireo izay manaraka antambajotra amin'izao fotoana izao na izay eto amin'ity toerana ity tompo eto izay androany tongeto izay amin'ny izahay anay ianao malala tompo fa indraindray mety mbola tsy tanteraka izahay mbola tsy mahafeno ny sitraponao izahay indraindray mbola tena mila niasanao ny fiainanay mbola tsy tonga lafatra ny fitondrantena ny toe-poso ny toe-panahinay fa eto izay androany Jesosy io amin'ny izahay anay ninina mbola ao anatin'ny fiainanay eo tokoa ny fampianaranao izay tena mazava ny amin'ny fahamarinana ny amin'ny fahamasinana fa mety mbola tsy masina izahay tompo ary ny fampianaranao momba ny fahamasinana mety mbola tsy naovanay ary zany mety mbola mitoetra ao maizahay anay any zay Jesosy fa tongeto izay mbola mangetahetanao tongeto izay Jesosy miandrandra anao ambara-patanteraka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay ambara-pahatonga anay ohatra ny fahalebiazanao Kristy ambara-pahatonga anay manana ny sainao Kristy izay manaiky ny sitrapon'Andriamanitra izay mahafoy mandao izao tontolo izao tongeto izay Jesosy amin'ny etahetanay tanteraka tongeto izay Jesosy mba hiasanao mba hovanginao eto ihany koa izay dia mivavaka raha misy olona izay tena hoe mbola manana etahetana atrika izao fotoam-bavaka izao ianao ny anafaingana ny diany izy ireny Jesosy na ireo izay mety mangetaheta nefa noho ny tranga manokana dia tsy tonga eto izy ireo ianao ihany koa mangy azy ireo tompo fa moa av'Andriamanitra ny akaiky ihany va ho ianao tokoa ilay Andriamanitra ny lavitra ka mbola mivavaka ho azy ireny ihany koa izay eto ihany koa Jesosy dia mivavaka ho an'izao fotoana izao tena ho anao ny fiderana ho anao ny fiderana ny fiainanay tompo ianao no rehare eto amin'izao toerana izao androany aoka tsy misy ho rehare ho iteninao ninona zava-tsoa amin'izao fiainana izao ianao no derainy eto androany ianao no atrianay eto androany tompo ninona zavatra hanananay na inona zavatra mampirehare maha olombelona Jesosy
ianao no deraina eto androany, ianao no mena voninahitra eto androany. Tsy ny fahasalamanay, tsy mirehareny ny fijoroana izahay, tsy mirehareny amin'izay mety ho tanjaka izahay tompo, fa ianao no deraina sy memboninahitra eto androany. Amin'ny anaran'i Jesosy, taio ihany koa ny teninao tompo, sokafanay ny fonay hiasany ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Idiranao eto izay tompo, voninahitra amin'ny anaranao. Amen. Sika mbola nomena fahasoavana be afaka hidera azy dia tena hidera azy amin'ny fotsika rehetra tsika androany. Halleluja. Andao ataontsika le hira hoe tiako mideranao mankalaza ny anaranao. Halleluja. Ianao le namoaka anay tao anatin'ny ady. Ianao le nanasitrana ny aretinay. Ianao le manam-pahefana mamela ny helokay. Ianao manam-pahefana miaro anay amin'ny ratsy rehetra. Manandratra anao izay tompo fa tsara ianao. Tsy misy reharehanay afa-tsy anao. Halleluja. Ianao no reharehanay. Sambatra izay manana anao Jesosy. Halleluja. Ndao ataontsika izay iry izay.
ireako afa-tsy anao Jesosy ingany antsika mba tena irehare tokoa amin'ny fananantsika an Jesosy ary raha tena izay ny ao am-pontsika dia tena miasa ao amin'ny fiainantsika Jesosy satria ndraindray tsika mirehare amin'ny vola mirehare amin'ny fahaizantsika mirehare amin'izay ananantsika fa ndao hoe tena tsisy reharehanay afa-tsy anao Jesosy fa zava-poana ny zavatra rehetra fa rehefa eo Jesosy izy ny afaka mandamina ny zavatra rehetra amen ataontsika mifontsika rehetra izay halleluja zany androany raha nilatsaka ny finoanao na nisy fotoana ianao tsy natokany tompo dia atao vavaka zany androany tena hoe sambatra Jesosy fa manana anao rehareako fa ny zavatra rehetra izay teo amin'ny fiainako dia ianao no nandamitra ianao no nandrindra ny zavatra rehetra hitako hoe tena manana fahaiza manao mandamina ianao Jesosy ary nataonao tamin'ny fomba anao mihitsiny amin'ny fahaizanao amin'ny herinao halleluja Jesosy ary matoa izay mbola toy izao dia noho ny herinao ianao no mbola mampijoro anay ianao no mbola matoa izao anay tsirairay avy ary tena mbola isaoranay ianao foana zany tompo tsisy tafajoro teto izay na iray azy raha tsy ianao niezaka ny fofony iainay ny fahavalo nandefa zavatra maro teo amin'ny fiainanay fa ny tananao teo foana ny teninao koa teo foana nampahery anay ny fananao masina tsy nisaraka aminay fa nanolo-tsaina anay tsirairay avy o Jesosy zany fahasoavanao zany fitiavanao anay Jesosy halleluja
izany mbola ideraina eny anaranao. Halleluja. Iantrianay no avinay izay eo anoloanay Jesosy. Ilay hery avy any aminao nataonao aty anatinay tsiraray avy, na hatramin'ny lehibe na hatramin'ny kely indrindra dia nitafianao ny herinao izay manana anao izay nandray anao. Halleluja. Tsy afaka manao na inona izay Jesosy raha misaraka aminao, fa misaotra noho ny famindramponao, misaotra ny amin'ny hery izay nomenao anay. Misy fotoana reraka, misy fotoana kivy, misy fotoana tsy te hanohy intsony, fa noho ny herinao dia tafatsangana indray. Halleluja. Halleluja. Mankasitraka anao zay Jesosy. Halleluja. Halleluja. Mametraka no avinay eo am-pelantananao zay Jesosy. Fantatray fa miratsy tokoa izao fiainana izao, ary efa teninao zany. Betsaka ny zavatra mitranga, betsaka ny zavatra mampatahotra, betsaka ny zavatra tondra ihany anatinay any. Nefa Tompo, fantatray hoe ianao dia marina amin'ny teninao foana. Avahanao manompo anao sy ny tsy manompo anao. Omenao fiadanam-po izay, omenao fitsarana izay, omenao fifaliana izay na ao anatin'ny zavatra sarotra ary. Halleluja. Halleluja. Tananao no apetrako izao ny mombai rehetra, ny
misy azonina na ny kely ary fa tonga dia atondry amin'ny tompo daholo. Aza matahotra fa mombanao ao izy izy ny tenin'Andriamanitra. Mombanao ary aza merikerika foana fa zany Jehovah Andriamanitra ao. Moa misy zava-magaga izay tsy haiko va. Halleluja. Oh, halleluja. Jesosy ô, tena hifonanay aminao. Raha misy fotoana hoe ny sasany azononay ny fiainanay dia ny sasany amin'ny atolotra ianao. Faraka izany iry izany hoe eo an-tananao ny apetraka ny fiainanay rehetra toy. Matoky ianao izay. Matoky ny herinao izay amin'ny andaminanao ny zavatra rehetra. Matoky ny herinao izay ny amin'ny hoavinay rehetra izay tena tsy misy zavatra fantatray. Mety filoha aminay ny zavatra mitranga rehetra. Fa fantatray hoe ianao manana planina ho anay. Ny hatsaranay ny ao am-ponao. Ny hatonganay ho lehilahy sy vehivavy mahery ny tanjonao. Matoa izay mpandalovinao zavatra maro. Ny hatonganay hiaina amin'ny finoana toky anao. Halleluja. Halleluja. Matoky izay Jesosy. Matoky ianao izay. Halleluja. Halleluja.
sarotra le lalana za tena miteny antsika hoe tsy mora ny lalana fa efa nisy nandeha teo anoloantsika tsirairay avy ary Jesosy ny modely ho antsika resina ny fahafatesana ny tsangana izy raha za manokana mieritreritra ny fiainako dia tena ozy izy aho hoe Jesosy eo tsy tena tsy manana fa-tsy ianao iza ny anteherako iza no tsy haiko iza ny ametrahako ny zavatra rehetra zay zavatra mora aloha eto tany ve zay zavatra mety ho levona ve fa ianao ihany tsy miova omaly an'io ary mandrakizay tena ny aminao ny fitokiako ianao ny ametrahako ny amiko rehetra ny amiko ny zanako ny fiainako manontolo tsy manana n'izaniza fiteherana fa tsy ianao irery ary za matoky anao halleluja tiako tena ho toe-potsika tsirairay avy zany esory raha misy anaran'olona ny anatin'ny sainao any rehefa mandalo olana ianao esory ny tsainao mety havita tokoa n'olona ray andro roa andro telo andro fa tsisy mavita ohatran'i Jesosy za tena miteny antsika tsisy mavita ohatran'i Jesosy tiany tompo mihitsy tsika hoe hitombo zany finoana any anatintsika zany satria mafy io fiainana eo tena mafy io raha mijery ny zavatra mampitaraina ny ray aman-dreny fotsiny amin'ny ditran'ny tanora amin'ny zavatra ataon'ny tanora tena fahoriana no entin'ny ray aman-dreny tena tanteraka mihitsy hoe any aparany any tena tsy hanoresireny ny zanaka fa zany efa miteny antsika hoe afaka omeny tompo fahasoavantsika nanantsika zanaka endry izy fiarovan'ny tompo ireo zanakitsika ireo halleluja halleluja za mi tena fahasoavana mihoatra antsika mitomany ome vola ome ho azao aho fa trano izao fa tena za miteny amintsika hoe ny anananao zanaka endry dia fahasoavana avy amin'Andriamanitra halleluja aza matahotra tazomy ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra tsy tenin'olona ka hoe miova fa tsy miova ny tenina ary misy hery ao anatin'izany tenin'Andriamanitra velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra halleluja halleluja misy tantara anankiray hitako maly tena fiainana tena mitrango zany vehivavy anankiray naniry zanaka izy ary tena nananjanaka izy zany ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainany jerevako le zazakely tsy izy moa tsy fantatro izy na mivavaka na tsy mivavaka fa tena mitondra fahoriana le reniny satria maninona autiste le zanany fa ny fitenin'ny dokotera azy hoe sévère dia izy rehefa tehitra le zazakely eritrereto zany ianao hoe nananjanaka dia rehefa tehitra le zazakely dia ratrainy ny tenany dia raha vao tsy voavonjy mamany izy dia efa raparapa daholo io tenany rehetrarehetra io dia raha tsy zany dia vonono ny mamany zazakely ohatra izay dia ny mamany koa maratra dia tena mitolona le mamany isan'andro dia zao nyteneny hoe zay ozy izy miandro toro fa tsy haiko isy toerana metrahana an'le zazakely zany dia be dia be ngamba le ankizy ohatra zany dia mbola miandro toro zay ozy izy amin'ny lovinany tournée mba mondro spécialiste ty zazy ty zay zany moa izy tsy mivavaka fa olona tsotra fa zany jery an'izany tena teneniko anareo zany ny ainany isan'andro isan'andro trotrona dia manao câlin dia mitsikitsiky dia tampotampoka eo tonga dia mamono fa za tena miteny antsika hoe tsy ampy ve ny vola tsy voalovy no fatrano tsy haiko zay fa tena za tena miteny mbola fahasoavan'Andriamanitra reto matoy zao antsika reo ny zanatsika ireo na misy ary zazabe totra zany ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra tena matokian'Andriamanitra amen mametra finoana eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy miova Andriamanitra rehefa misy fotoana mipiravavy tsika mpiara-mivavaka ato moa tafaresaka ny sasany mandeha collage-na 6 millions ohatrinona tsara hoe re olona fa raha tsy manana finoana ny tsy vity zany 250 rehefa fa za miteny amintsika tsy miova ny Andriamanitra ary tsy matiantoko tsika manompo an'Andriamanitra fa nampony fotsiny zany zavatra zany fa ny fiovam-pony tena zava-dehibe halleluja
mangetaeta fiovapo mangetaeta fiainana zao vaninandro zao tena ilayntsika miaina amin'ny fiadanana zao amen tena teneny mihitsy Jesosy tena feno fiadanana tompoky fa tena mitaintaina matahotra voataraiky kely ny ankizy mody dia fa allo indroapolo tsy maninona fa oka izy fiadanana ny ampo amen mba tsotra n'izao tontolo zao tsika fa izy fiadanana ny anatin'ny fotsika ny fiainantsika lasa na inona dia lesona ho atsika reny amen tena mihitsy ny akaikinao hoe lesona ho atsika reny hoe mety nisy fotoana resy misy fotoana nandresy nisy fotoana kivy nisy fotoana faly lesona ho atsika reny arazahotsika tombony reny amen afahantsika mandroso hatramin'ny miaraka amin'i Jesosy averintsika le hira teo hoe tompo matoky aho za rehefa mihira tena ohatrany hoe eo anoloko mihitsy Jesosy dia tena hitako ny voninany dia tena mbola teneniko izy mbola matoky aka na efa ndraindray rehefa manao tsikolo-batiana hoe tompo tsy hitako tsy hoe inona ny atao fa ozy izy hoe mbola matoky tsy haiko nareo misy fotoana mahita an'le olona miady reny tsy haiko katotra sahinina dia efa do dia ifa resy fa rehefa manaotro zao kely ny tanany moa izy na mihetsika izy dia mbola tsy resy indray izy fa misy fotoana efa ohatry zany efa kao efa terre tsisy resina tsony fa ozy izy hoe misy olona rehefa le mamo hoe zary titia ozy izy nefa efa izy rehefa ohatry dia mbola ohatry ny mazana be feverany ny tenany fa za ndray eo amin'ny tompo dia ozy izy hoe fantatry ny Andriamanitra halleluja fantatry ny Andriamanitra rehefa niaina zavatra be dia be naraka tamin'i Jesosy ary sako mijoro vavolombelona aminareo fa matoa ohatry zao dia Jesosy tsy novola tsy nifahaizako tsy niasako tsinitsinina fa ozy izy hoe Jesosy natoy zao amen dia rehefa mihirinareo mihira ilay vavaka hoe tompo matoky aho fa miaraka aminao ohatry ny ahoana ny arovan'ny renina koa ny zanany rehefa mandalo ny papango fa tena ao tsisy mihetsika ao dia ohatry zany koa mialaka amin'ny tompo hoe mandalo ny fahavalo fa ianao voary mielatra Andriamanitra amen halleluja rehefa tao anaty trano zareo dia andeha hivoaka dia Gehazy hitanareo le efa mitsikitsikily varavarakely reny andeha hivoaka ary zareo hitanareo le ahoana moa hainareo fa ny atao hoe poerapoera saikosaiko satria miaraka amin'ny olona lehilahin'Andriamanitra mahery mba metra tanana sitrana be dia be ny fagagana dia tena hitanareo mazana be zany hoe zany nene mpanompon'Andriamanitra tsy matahotra ninina fa nisy fotoana rehefa niomana zareo dia tsikily Gehazy feno miaramila nanodidina tranony zareo tena miaramila zany tena hoe miaramila aninona anafika anjareo dia gaga koa hoe olona roa ve nitafiana dia miaramila be dia be fa zany angentsika io matahotra atsika ny fahavalo halleluja tsika ndraindray ohatrany hoe dia gaga ny anjely zany inona ary natahoranao fa rehefa aveo dia ozy izy kakeo miaramila fotsiny eo maty tsika ary tena maty raha rabaka tena maty tena le zavatra teneniko anareo foana hoe rehefa mivoaka ny chambre ko avy mivavaka dia ohatrany hoe mahita fahavalo be da be efa miandry zany hoe anay ianao androany fa ozy izy hoe tompo lehibe lavitra ny ao aminao fa ozy izy le mpanompon'Andriamanitra sokafo amin'ny masom-panandry mivavaka ho an'ny Gehazy izy dia nisokatra amin'ny masom-panandry dia nitsikilo ndray Gehazy
toy izy hoe lehibe lavitra no miaramila no miaro antsika anjely tsy hitanalonalina halleloia za miteny amintsika ninninona zavatra trehanao zay nge mampatonga an'le hoe ny anjely tsy atao hitany aingo miaraka aminazy eny fa manjary sy anjely zesta be raha ny lalana fa tsy hita fa ao amin'ny fanahy le zavatra amen mandeha anao dia misy miaro halleloia misy miaro anao tena fahasoavana nge reto zany tena fahasoavana zany aza matahotra hoe jesosy eo za rery sisa misy matoto tina natahoranao matoto lehibe lavitra miaro anao any amin'izao tontolo izao halleloia minao fa miakatra ihany finoanao hoe tompo mbola matotra anao ihany kadinareo dia maninona indray mikarapoka fa zao mivavaka aza mitsatra dia amin'izay mahery foana halleloia tena mivavaha tsy hoe rehefa misy zavatra mahazo antsika dia hoe tsy miaro Andriamanitra zany izy fotoana tadidinareo le tapaka valo tapaka inilako rehetrarehetra inatra tapaka le tratry ny accident dia ozy ve zako hoe ay tsisy anjely miaro akory fa mandaingy non ny zavatra rehetra ozy Andriamanitra miara-miasa soa zao afaka manangatanana tsara tamin'iny any tsy ritra be anareo ny tanakiray fotsiny fa zao afaka manandra-tanana ho an'ny tompo alleloia ho avy ny conférence mandeha ny asan'ny tompo rehefa tsy voany ray aman-dreny dia ny zazany asiny dia rehefa ny zazany asiny dia kahoany ray aman-dreny sa tsy zany indrindra fa reo mamao reo tonga dia nizanako e niny fa mila miambina tsara tsika alleloia fa nanefa na misy zavatra mitranga ary dia miara-miasa soa reny tonga dia sahi misy miteny mitrango ty tsy hoe tsy niaro Jesosy hoe nanota fa teneny hoe miara-miasa soa ny zavatra rehetra tonga dia kaho fahavalo amen fa raha minina anao matahotra androantsika nararoatra hivavaka ho an'ny Titiana zanaky pasteur Monsour moa nenjery izy dia tapaka ny tanany dia efa matsiaro teny izy satria natao anesthésie générale izy nametahana ny tanany teto naverina amin'ny placeny dia any amin'ny hôpitaly mory zareo zao dia hivavaka tsika hoe misaotra ny tompo amin'ny zavatra rehetra dia zany ny anaovan'ny olona antsika hoe zany hono dia hisaorana misy antony ny zavatra rehetra ny anjarantsika misaotra ny tompo efa natsaro tena somatsara izy avy nitoraniny izy zany namerenana an'le tanany dia hivavaka tsika mba ny tompo anasitrana azy tanteraka za ry tapaka anankivalo za hitanareo zao mihetsika tsara ay ny tompo ny zavatra rehetra alleluia ary tsisy okivy amin'izany ane tsika eny am-pandehanana amen mandeha ny ataky fa tsika manana tenin'Andriamanitra dia tazomy ny tenin'Andriamanitra avoay daholo dia tenenao ny finoana alleluia fa misy hery ny tenin'Andriamanitra andao tsika iray fo iray saina hivavaka ho an'ny Titiana tsika Titina dia hivavaka koa ho an'ny ray aman-dreny mba ahery tsara koa izy mivady hiatrika an'izany zavatra rehetrarehetra zany halleluia Jesosy eo misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetra misaotra tompo fa ianao malala ny antony zavatra rehetra tsy te hametraka fanontaniana zay tompo fa fantatray hoe Andriamanitra endry ianao Andriamanitra mandamina ny zavatra rehetra ianao misy fotoana anao mampandalo zavatra ho anay ekarany finoanay
mampisehoanao zava-mahagaga dia mivavaka izay androany. Ianao nikasika ny titiana, ianao ny anasitrana azy. Halleluja. Minala ny fanaintainana rehetra, dia kapoka taminao fanasitranana ny aretina rehetra. Dia mivavaka koa izay ho andray aman-dreniny, ahery atsara izy ireo, ahery tsara hatrany, tena atoky anao hatrany, omeo hery tanjaka. Halleluja. Bekaro ny finoana any anatiny, satria rehefa mandalo zavatra ohatr'izao dia betsaka zavatra mifamoafao any anaty any. Fa mivavaka izay androany, mivavaka izay androany Jesosy, mba tsisy olevina ny finoanay. Mifampivavaka izay mba tsisy olevina ny finoanay. Halleluja. Ianao ny ampahery ny tsirairay aviko, atoky anao hatrany. Halleluja. Halleluja. Oh, halleluja. Ataontsika farany tirtia. Alléluia. Minao fefa mahery sady ianao amen. En'Andriamanitra manokana ianao dia faliko mifankahita aminao indray amin'ity androany ity. Ny fahasoavan'ny tompo dia eto sitsy androany
Tenao kutsapanao fa ny fahasoavan'ny tompo dia eto ianao androany. Araka nambaram-polo hoe tsy noho ny asantsika na ny herintsika fa tena hoe fahasoavany. Teny zavatra ngeda be zany fahasoavany zany. Dia mino hoe raha tonga eto ianao androany dia ampahery anao manokana ny tompo. Tsy olombelona natononao eto androany fa ilay Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany. Dia matoka hoe izy no atanteraka ny zavatra rehetra. Amen. Fantsona fotsiny ihany ety aloha ety izahay fa mino hoe ilay Andriamanitra izay atononao, ilay Andriamanitra izay atongavanao eto androany mety efa tena reraka be anao vao tonga teto fa mino fa efa namelombelona anao sady Andriamanitra, efa nikasika anao sady Andriamanitra, dia mbola itoy ampahery anao hatrany tompo dia araka ilay fiteny hoe tsy tahaka ny diranao teto ny voanao amin'ity toerana ity androany fa ahery ianao. Amen. Alleluia. Mety tsy nivany olona fa nahery ianao nivoaka teto androany. Dia ndehantsika hiomana androany hanome ho an'ny tompo indray amin'ity maraina ity fa mino hoe tahiny tompo ianao ary efa nanomana hanome ho an'Andriamanitra ianao androany. Tsy terena, tsy hoe tsy maintsy manome koa ianao fa mino fa tianao ny tompo tiatsika ny tompo ary tiatsika ny fanjakan'Andriamanitra mbola hitatra hatrany hatrany dia hanome ho azy sika amin'ity maraina ity indray. Tsy programana fiangonana ilay izy fa matoka hoe aoka ny fotsika tena ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra hatrany satria indray andro isika, andro anankiray, taona anankiray nanolotra ny fiainantsika ho an'i Jesosy dia nampidiry tao anatin'ny fanjakany. Amen. Dia ny fanjakan'Andriamanitra izany izay fantatro hoe ao daholo ny fotsika rehetrarehetra, ao daholo ny amintsika rehetrarehetra, ny momba atsika ray manontolo dia ao amin'ny fanjakany io daholo satria ho avy ny fotoana dia ho any amin'ilay hiaraka aminy isika. Efa nanomana fitoerana ao atsika izy fa ety an-tanintsika amin'izao fotoana izao efa manomboka miaina ny zany sahady. Halleluja. Ka ny zavatra ao ataontsika rehetrarehetra ny fanomezantsika ho an'ny tompo androany dia fantatro hoe zany zavatra rehetra zany dia tena ahafahantsika tsy hoe hanampy an'Andriamanitra fa tompo ity mba nomenao azy Jesosy dia hanolotra ho anao koa satria be aty anatoko ny fanjakanao, be aty anatoko ny tarany tena ny ambainday ny fanjakanao. Raha mbola eto Madagasikara fotsiny tena mbola ngeda be ary tena mila antsika tsiraray avy zany. Halleluja. Tena mila asy anao araka ilay teny foana hoe mety tsy afaka mandeha ianao fa afaka mamafy ho an'izany dia ndao tena hanome ho an'ny tompo androany amin'ny tena fahalalana tanteraka, tsy misy fanekiteka na hoe tsy maintsy manome na hoe to dia hitany ihany na tsy manome androany fa ny fotsika tena hoe ilay toe-po ao anatintsika kalasanabavy fa rehefa tonga toe-potsika ilay izy dia hitantsika hoe mandeha ho azy fotsiny amin'izao. Amen. Loatsika ry androso ety anoloha dia angataka hiritsika ampidera dia hanome an'izany tsika kalalana tanteraka ain'Andriamanitra manokantsika tsiraray avy.
tsara ny tompo a. Le Seigneur est bon. Normalement moa zany tena tokon-dralahy Mansour ny tokony hitondra tenin'Andriamanitra eto androany a. Alors normalement, c'est le frère Mansour qui devait porter la parole de Dieu aujourd'hui. Fa noho ny zavatra izay tranga moa Mais malheureusement, tout ce qui s'est passé avec sa fille. na ianao koa izay mety manaraka mivantana mety niandry an'izay a. Et pour toi qui nous suis en ligne, peut-être que tu as attendu cela. Dia ny tenako moa zany nitondra ny tenin'Andriamanitra hampahery antsika amin'ity fotoana androany ity. Mais aujourd'hui, je vais porter la parole de Dieu et aussi pour vous encourager. Dia mino hoe efa vonona ny fonao androany a. Et j'espère que ton cœur est prêt aujourd'hui. Satria Andriamanitra dia afaka miteny amin'ny mampiasa olona be da be Andriamanitra. Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui. Satria araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy teny anareo izy a. Araka ny tenin'Andriamanitra izay milaza hoe raha tsy teny anareo a. Comme la parole de Dieu est ici, vous n'allez pas parler. Dia ireo vato ireo no hiteny. Alors ce sont les pierres qui vont parler. Dia androany tsy vato no hiteny a. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les pierres qui vont parler, Fa izany no ampiasain'ny tompo a hanambara ny teniny aminao androany. mais c'est moi que Dieu utilise aujourd'hui pour porter sa parole. Dia mino fa hampahery anao manokana ny tompo. Et j'espère que le Seigneur va t'encourager ce matin. Dia ampiakatra ny finoanao manokana ny tompo a. Ampiakatra ny finoanao ny tompo a. Et tu auras plus de foi ce matin aussi. Le Seigneur va augmenter Dia ta matoko foi. ny tompo tsitsika lasy anabavy a. Et nous faisons confiance au Seigneur, frères et sœurs, Satria ny zavatra misy a parce que la réalité, dia mandeha ny asan'Andriamanitra. l'œuvre de Dieu avance, Misaotra ny tompo a. progresse. Misaotra ny tompo a. Je remercie le Seigneur Satria afaka nomeny tompo fahasoavana afaka nakany a Tuléary a. parce que le Seigneur m'a fait grâce. J'ai pu aller à Tuléar. Ary ao koa fantatsika fa misy raha lasy anabavy a maromaro ao Tuléary ao. Et qu'on sache que nous avons des frères et des sœurs aussi à Tuléar. Zay miarahaba antsika fiangonana moa izy ireo zany. Et nous disent bonjour. Ils nous disent bonjour. Satria rehefa mivavaka tsika dia tsy arovy hatrany fa misy raha lasy anabavy be da be zay tena mangetaheta ao. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui ont vraiment soif. Dia saotra ny tompo koa fa afaka nampiasain'ny tompo tao anatin'izay roa alahady zay tany a Tuléary a. Et on remercie le Seigneur parce qu'il a pu m'utiliser pendant 2 dimanches là-bas. Dia tena hoe ny tompo ny asa. Et c'est le Seigneur qui a fait son œuvre. Tsy za fa tena hoe ny tompo raha lasy anabavy. Ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Dia isika fiangonana koa tao ambadika an'izany rehetrarehetra Mais izany. nous, l'Église aussi, nous étions là. Mety ozy ianao hoe tsy tany andry ahy e. Peut-être que tu t'es dit, mais je n'étais pas là-bas sur place. Fa ianao koa nivavaka raha lasy anabavy. Mes frères et sœurs, vous avez prié pour cela. Dia nytohiza mivavaka ihany. Et allons continuer à prier. Amin'izao fotoana izao dia any Tamatavy koa raha latsiory a. Et en ce moment, le frère Tchouri est à Tamatave. Zay teneniko aminao hoe mandroso ny asa mandeha tena manao ny asa ny tompo a. C'est pour cela que je vous dis, l'œuvre de Dieu progresse, avance. Dia tsika tsiraray avy koa tena mila fo koa ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Et chacun de nous, le Seigneur veut avoir un cœur disposé envers nous. Dia mampahery antsika tsiraray avy. Et on nous encourage tous. Dia androso hatrany a, ifo hatrany a. Nous allons avancer, nous allons nous réveiller. Satria efa akaiky ny tompo e. Parce que l'avènement du Seigneur est proche. Tena efa akaiky ny tompo. L'avènement du Seigneur est proche. Dia tena mila mifoha hatrany tsika raha lasy anabavy. Donc on doit vraiment avoir un réveil, un vrai réveil. Androany tompo a dia nametraka teny a. Aujourd'hui, le Seigneur a déposé une parole dans mon cœur Hoe ahafahantsika tena mihazona ilay finoana. afin que nous puissions garder la foi. Amen. 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 Amen.
mino fifanampahiranao Andriamanitra tao anatin'ny fiderana teo. J'espère que le Seigneur t'a déjà encouragé pendant la louange. Dia mbola hitohy hampahery anao hatrany Andriamanitra. Et il va encore continuer à t'encourager. Satria tsy mora le lalana. Parce que le chemin n'est pas facile. Sa mora le lalana. Ou bien est-ce que c'est facile? Mora ve le lalana? Est-ce que le chemin est facile? So dia mora aloha fa za fotsiny no. Est-ce que c'est peut-être facile, mais c'est moi qui trouve que... Fa mihina hoe matoa Andriamanitra mampahery antsika androany a. Mais j'espère que si Dieu nous encourage aujourd'hui, Dia tia hampiakatra amin'ny finoantsika foana Andriamanitra. c'est parce qu'il veut encore voir une foi en nous. Il veut augmenter notre foi. Amen. 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 Ao tsara ve nareo aloha e? On est Tena ao OK ce tsara ve matin? aloha e? Tout le monde Hein? est OK ce matin? Tena misassurer amako hoe tena ao tsara nareo tsirara avy androany a. Je veux m'assurer que tout le monde est OK ce matin. Ao a. Fa alasana bavy. Frères et Andriamanitra sœurs, dia afaka manao zavatra eto amin'ity toerana ity amin'ity androany ity e. frères et sœurs, Dieu peut tout faire dans ce lieu ce matin. Eto amin'ny fanatrehany isika. Nous sommes dans sa présence Dia zay fotsiny. et c'est tout. Amen. 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 Manaova amen mafy aloha nareo fa. Dis Amen fort. Alléluia. Tena tsara ny tomboka lasana bavy a. Frères et sœurs, le Seigneur est bon. Indraindray ohatra ny miakatra kely dia ohatra midina kely zay indray a. Des fois, nous montons, ensuite on descend un peu Des et autres- ainsi de suite. Dia mbola miakatra indray a. Et après, on monte encore Dia mbola midina indray et a. on descend après. Fa minao hoe tsy mahakivy antsika zany. Mais j'espère que nous ne sommes pas découragés. Satria ny finoantsika tsy amin'olombelona fa amin'Andriamanitra. Parce que notre foi n'est pas en un homme, mais en Dieu. Satria raha mijery ny zavatra hita maso isika Parce que si on regarde les choses naturelles, dia hijanona rehefa avy eo. et on veut s'arrêter. Tena hoe tompo tsy vitako tsony Jesosy a. Ah Jésus, Seigneur, je n'y arrive plus. Ohatra misy zavatra avo be ohatran'izany. J'ai l'impression qu'il y a une montagne devant. Tsy haiko hoe inona ny tendrombohitra farany avy idreto Madagasikara andringitra moa izay. Ah, je Ohatra connais- misy andringitra ngeda be eo. La montagne Andjingch, c'est la montagne plus grande à Madagascar, je pense. Dia ohatran'izany ny hitantsika ny lohantsika eo indraindray. Et des fois, c'est comme ça que nous voyons devant nous. Dia ositsika hoe Jesosy Et on eo. se dit, Jésus, Ahoana ry izy ity? c'est quoi ça? Manahoana ry izy ity? Comment ça se passe? Zao ve le zavatra nampanantenao anahy Jesosy a? C'est ça que tu m'as promis, Jésus. Fa lasana bavy. Mais frères et sœurs, Arak'ilay teny ranabavy miditra teo hoe ny zavatra rehetra miara-miasa soatsika tsiraray avy. comme la sœur Mira a dit tout à l'heure, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Dia minao hoe tompo hiazona atsika hatrany hatrany a. Et j'espère que Dieu va nous garder. Tompo a tena mbola ampifikitra atsika hatrany hatrany a. Le Seigneur va nous garder davantage. Na ho anao zay manaraka mivantana io aga. Pour toi, même pour toi qui nous suis en ligne, Satria fantatra hoe tsisy kisendrasendra ao amin'Andriamanitra. parce que je sais qu'il n'y a pas de hasard en Dieu, Fa te hita amin'ny fanahinao manokan'Andriamanitra. mais Dieu veut vraiment te bénir, Dia Ton te esprit. hampahery anao et Andriamanitra. il veut t'encourager. Ndao maka tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny bokin'ny Timotea faharoa. Allons lire la parole de Dieu dans 2 Timothée, Raha tsika ny andiny faefatra ka hatramin'ny Timoty faharoa toko faefatra. Raha tsika ny andiny fafito zany tenin'Andriamanitra izany. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Amin'ny anaran'i Jesosy a. Efa niady tsara aho ozy izy. Natateraka ny fiazakazaka aho. Nitahiry ny finoana aho. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Maveritra ihany. Hoy Paoly hoe efa niady tsara aho ozy izy. Je répète, Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, Natateraka ny fiazakazaka aho. j'ai achevé la course, Nitahiry ny finoana aho. j'ai gardé la foi. Amen. 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 Efa niady tsara aho. J'ai combattu le bon combat.
zavatra mila fantatsika raha lasianabavy dia Ce qu'on doit savoir, frères et sœurs, fa ny fahavalo dia tsy faly ny amintsika ireo. l'ennemi n'est pas du tout content avec nous. Indrindra moa fa itsika izay mahalala ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra. Surtout nous qui connaissons la vérité de la parole de Dieu. Isika izay mahafantatra ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra veritra ihany. Pour nous qui connaissons la vérité de la parole de Dieu, je répète encore, Satria ny tenin'Andriamanitra, parce que Dieu parle. satria ny tenin'Andriamanitra izay rentsika. Parce que la parole de Dieu que nous entendons, Hoy ny bokin'ny Salama, le livre des psaumes, comme le livre de psaumes dit, haitsika izany tenin'Andriamanitra izany. nous connaissons cette parole de Dieu. Fa nilo ny tongotro. Fanazavana ny lalako. Hein, quoi? Une lampe à mes pieds. C'est une lampe à mes pieds. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Rehefa fantatrao ny fahamarina amin'ny tenin'Andriamanitra dia mazava ny andehananao rehefa avy eo. Si tu connais la vérité de la parole, alors tu marches dans la lumière. Fa rehefa tsy mahalala ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra ianao, tsy hainao ny fahamarina, tsy marina izay ambara aminao dia maninona mandeha ao anaty aizana ihany izy. Mais si tu ne connais pas la vérité de la parole, tu vas marcher dans les ténèbres. Zay nambara amin'ny Paoly apôstôly raha lasianabavy hoe efa tahiry an'izany finoana izany izy. Et c'est à cela que l'apôtre Paul a dit, il a gardé la foi. Finoantsika an'i Jesosy. Notre foi en Jésus. Ary io finoana io raha lasianabavy tena betsaka amin'izao fiainana izao. Et vraiment cette foi dans cette vie-là, en ce moment, Be da be ny tena fahavalon'izany finoantsika izany. il y a beaucoup d'ennemis de notre foi. Ary tsika nge miaina ao anatin'izany. Et nous vivons dans ça, Ao amin'ny tokantrano misy atsika, au sein de notre foyer, eo amin'ny tena fiainantsika andavanandro rehetrarehetra eny, dans notre vie quotidienne. eo amin'ny mety tsy fisiny eo anivon'ny tokantranontsika, Les manquements au sein de notre foyer. na mety ny zanakitsika mety maditra. Peut-être que nous avons des enfants qui ne sont pas sages. Ary zany zavatra be da be raha lasianabavy. Il y a beaucoup de choses, frères et sœurs. Ary tena zany zavatra zany dia tena fahavalo ny finoantsika. Et toutes ces situations-là, ce sont des ennemis de notre foi. Mety adiditsika raha lasianabavy isika. Comment? Tsy ngamba nefa natsapa ngamba antsika. Nous avons déjà ressenti, Tamintsika vao nanolo tena ho an'i Jesosy. quand nous avons donné notre vie à Jésus. Mety tamin'ny taona tsy fantatro le izy. Peut-être il y a des années de cela, Fa tamin'izany tena io finoantsika io tena nahery. mais notre foi était vraiment encouragée. Fa rehefa nandeha ny fotoana. Mais au fil du temps, Nandeha ny fotoana, betsaka ny zavatra nitranga. il s'est passé beaucoup de choses. Dia nanomboka nanina ny finoantsika? Ny zavatra tena ninoantsika tamin'izany vao nanomboka tsika nanompo an'Andriamanitra zany. Ce que nous avons cru au début, Tena nino isika tena tsy azo gozonina tamin'izany mihitsy. on avait la foi et on était vraiment inébranlable. Fa nandeha ny fotoana. Mais au fil du temps, le temps passe. Fa ny zavatra mety very tao anatsika tao. Peut-être qu'il y a des choses qui ont disparu en nous. Fa te ampaherantsika manokana Andriamanitra amin'ity andro androany ity. Mais aujourd'hui, Dieu veut vraiment nous encourager, Hoe tena mila miverina amin'izany finoana taloha zany ianao raha lasianabavy. Amen. qu'on revienne vraiment dans cette Mila foi manana au an'izany début. finoana izany ianao. On doit vraiment avoir cette foi. Zay tenin'ny Paoly zay hoe tena niazona le finoana ao izy. Et comme la parole de Dieu a dit, j'ai gardé la foi. Tamin'ny ovinanao raha lasianabavy mety nivavaka ho amako dia nanana finoana be tao anatinao tao. Quand est-ce que tu as prié et que tu as vraiment eu la foi en toi? Fa tsy haiko amin'izao fotoana izao mety efa nevery zany finoana zany tao anatinao. Mais je ne sais pas, peut-être actuellement cette foi n'est plus là en toi. Fa miantso antsika tsirairay avy ny tompo amin'ity fotoana androany ity. Mais le Seigneur nous appelle, chacun de nous, ce matin, Satria ady le izy raha lasianabavy. parce que c'est un combat, frères et sœurs. Eo an-tany mpiadiana isika.
Nous sommes sur un terrain de combat. Amen. 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 Satria Paul dia milaza hoe navita ny ady a navita ny azakazaka hozy izy. Parce que Paul a dit, j'ai achevé la course. Dikan'izany betsaka ny zavatra eo anoloantsika eo. Cela signifie qu'il y a beaucoup de choses devant nous. Betsaka ny zavatra mety ho andalovantsika. Nous allons peut-être traverser beaucoup de choses. Fa matoky ny tompony efa ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Mais le Seigneur, il est fidèle en toutes Matoky choses. izy. Il est fidèle. Matoky izy. Il est fidèle Ny amin'ny teny izay fanambarany tamintsika. en sa parole qu'il nous a déjà transmis. Lozika maka tenin'Andriamanitra anankiray ao amin'ny bokin'ny Joda. Allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jude. Joda tsisy toko moa ny Joda fa tonga da satria toko anankiray ihany ny Joda. Donc il n'y a qu'un seul verset dans le livre de Jude. Joda fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra. Jude combien? Joda tonga dia fahatelo satria tsisy chapitre izy. Oui, voilà, merci. Joda io zany ny boky farany fohy indrindra ao amin'ny testamenta C'est le livre le plus court dans l'Ancien Testament dia amin'ny baiboly rehetrarehetra mihitsy ary. et dans toute la Bible entière même, Nouveau Testament. dans le Nouveau Testament, Amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus. Ry malala, raha manao izay zotom-po rehetra hanoratra aminareo aho, ilaza ny amin'ny famonjena eo ambonantsika, dia nisy nahatery ahy hanoratra aminareo, hananatra mba hiezahana mafy aro ny fona izay voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Hoy izao tenin'Andriamanitra hoe hiaro ny finoana. La parole de Dieu a dit pour combattre pour la foi, Hiaro ny finoana. combattre pour la foi. Dikan'izany raha lasana bavy misy fahavalo io finoantsika io. Cela signifie que notre foi a des ennemis. Satria matoa ny tenin'Andriamanitra milaza. Parce que si la parole de Dieu dit, Ho avy ny fotoana ozy ny tenin'Andriamanitra dia betsaka ny olona hevitra amin'ny finoana. parce qu'il y aura un moment où beaucoup vont être refroidis, Apostasie. pour l'apostasie, merci, Tena hevitra amin'ny finoana. il y aura l'apostasie. Dia ozy ianao hoe possible ve zany? Peut-être que tu te dis, est-ce que c'est possible? Fa betsaka ny olona amin'izao fotoan'izao raha lasiana bavy a. Mais en ce moment, frères et sœurs, il y en a beaucoup. Betsaka nefa mihevitra amin'izany finoana izany. Il y en a qui sont vraiment dans cette apostasie. Matoa ny tenin'Andriamanitra milaza. Si la parole de Dieu dit, Mitandrema ianareo izay efa mijoro izy izy. prenez garde, tous ceux qui sont debout. Fa sao dia lavo izy ny tenin'Andriamanitra. Amen. 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 Miteny amintsika tsiraray avy ny tompo androany satria fantatra hoe izay le fitiavan'Andriamanitra. Le Seigneur nous parle aujourd'hui parce que c'est ça son amour. Ary ahafahantsika mahatsapa lasiana bavy a. Et afin que nous puissions ressentir, frères et sœurs, Fa tena mila miaro an'izay finoana efa niraisitsika zay. Mila miaro an'izay finoana izay isika. c'est que nous devons vraiment nous combattre pour cette foi. Alléluia. 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 Finoana izay voatolotra indray mandeha ozy izy. Une foi qui a été transmise une fois pour toutes. Indray mandeha. Une fois Monja. pour toutes. Nanoloran'i Jesosy nandraisantsika an'izay finoana izay. Que nous avons eu cette foi. Dia hiaro an'izay izy. Tena mila miaro an'izay isika. Nous devons vraiment la protéger. Misy tenin'Andriamanitra eo amin'ny bokin'ny Hébreu. Hébreu toko fahafolo a. Nous allons lire dans Hébreu chapitre 10. Hébreu toko fahafolo. Amin'ny anaran'i Jesosy a. Au nom de Jésus. Andiny faharoa amin'ny telopolo a. Chapitre 32. Amin'ny anaran'i Jesosy.
fa tsarovo ny andro fahiny izay naretanareo niady mafy tamin'ny fahoriana rehefa noazavaina ianareo. Verset 32, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Tsarovo zany ozy izy. Souvenez-vous de ces premiers jours. Tsy haiko na matadidy an'izany ianao androany. Je ne sais pas si tu t'es souvenu de Ianao le ce niahitra jour-là. tena nisy fiaretana tao anatinao tao. Peut-être que tu as persévéré en toi. Na inona ny zavatra nandalo teo aminao. Peu importe ce que tu as traversé, Efa nisy fanantenana tao anatinao. mais il y avait une espérance en toi. Hoe tompo tena hiaraka hiakitra aminao a Jesosy a. Que Seigneur, je vais vraiment persévérer avec Ary toi. zay no ambagan'ny mpanoratra ny Hébreu eto raha lasy anabavy. Et c'est ce que l'auteur du livre des Hébreux dit. Satria reto jios niova fo reto a Parce que ces juifs convertis, dia tady hiverina indray any amin'ny jodaisma. ils ont voulu revenir dans le judaïsme, Any amina fomba-pivavahana. revenir dans la loi. Dia zay no tena tia ny mpanoratra ambary eto raha lasy anabavy. Et c'est ce que l'auteur veut dire dans cette écriture. Tsarovo ny andro fahiny ozy izy. Souvenez-vous Zay de ces niaretanareo premiers miady jours mafy où vous avez soutenu un grand combat tamin'ny fahoriana. au milieu des souffrances, Rehefa noazavaina indray mandeha ianareo. après avoir été éclairés. Halleluja. Alléluia. Noazavaina indray mandeha isika. Nous avons été éclairés une bonne fois pour toutes. Tsy haiko ny zavatra mety atrehanao amin'izao fotoana izao. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses en ce moment, Fa mihina hoe Andriamanitra efa niasa tamin'izany fotoana izany. mais j'espère que Dieu a déjà œuvré en ces temps-là. Dia Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Et c'est un Dieu qui ne change pas. Ary mbola miasa Aujourd'hui. eo amin'ny olana Hier, atrehanao aujourd'hui et amin'izao fotoana demain. izao. Et il œuvre encore face à cette situation que tu traverses. Fa ny tanjon'ny fahavalo a Mais le plan de l'ennemi, dia atonga anao iozongozona amin'izay finoana izay. il veut te déstabiliser. Fa te hampahery anao manokana ny tompo androany. Mais le Seigneur veut vraiment t'encourager aujourd'hui. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra raha manohy le Hébreu toko fahafolo isika amin'ny diny fahatelo amin'ny telopolo. Et on continue au verset 33. Ndraindray natao toetra fizahana ny fanaratsiana sy ny fahampoarinanareo ary ndraindray koa raha tonga namany izay azon'izany ozy izy. D'une part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. Dia ao amin'ny diny faefatra amin'ny telopolo dia hoy ny tenin'Andriamanitra. Fa sady niara-niakitra tamin'izay nifatotra ianareo no ny faly raha norobaina ny fanananareo. Satria fantatrareo fa ianareo dia manana fananana tsara lavitra sady maharitra. Au verset 34, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Alléluia. 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 Mbola mifaly ve anao raha lasy anabavy amin'izao fotoana izao? Et frères et sœurs, est-ce que vous êtes encore dans la joie? Amen. Tsara ny tompo a. Le Seigneur est bon? Tsara ve ny tompo e. Est-ce que le Seigneur est bon? Alléluia. Alléluia. Dia nifaly izy ireo izy izy. Nisy ny fanaratsiana natao tamin'izy ireo. Alors ils étaient dans la joie malgré qu'ils étaient exposés vraiment comme un spectacle aux opprobres. Betsaka ny zavatra mety nambara tamin'izy ireo. On leur a dit beaucoup de choses Izay mety tsy nataon'izy ireo akory. alors qu'ils ne l'ont même pas fait. Fa nifaly izy ireo izy izy. Mais ils étaient dans la joie. Tsarovo zany ozy izy mpanoratra ny Hébreu tamin'ny reo Hébreu zay reo jiosy niova fo reo. Comme l'auteur des Hébreux a dit aux Hébreux convertis, souvenez-vous de ces premiers jours. Dia tete ampatsiaro an'izany atsika Andriamanitra raha lasy anabavy a. Et Dieu veut que nous nous souvenons de cela, frères et sœurs. Satria rehefa mandeha ny zavatra rehetrarehetra. Parce que dans toute situation, Rehefa mandeha misy zavatra mandalo situation be da be mandalo eo amintsika quand nous traversons beaucoup de situations dia adinitsika zany. et on oublie ça. Dia manomboka very le fifaliana ao anatintsika ao. Et cette joie qui est en nous disparaît petit à petit. Fa io mpanoratra ny Hébreu hoe
satria ozy izy fantatrareo fa manana fananana tsara lavitra sady maharitra ianareo izy izy. Mais l'auteur des Hébreux a dit que vous savez que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Alléluia. Amen. Dikan'izany tsy eto amin'ity tany ity ny fananantsika. C'est-à-dire que notre bien n'est pas sur cette terre. Alléluia. Amen. Ary ny fanantenan'izy ireo dia tena hoe tany. Et leur espérance, c'était vraiment là-haut. Any koa mila mpanjinitsika foana isan'andro isan'andro. Et ça en est de même pour nous. Zay ny finoana tena tokony hitoetra ao anatintsika ao raha lahy sy anabavy. C'est ça que la foi qui devrait être en nous. Zay ny finoana tena mila manetsika atsika. C'est cette foi qui devrait vraiment être en nous. Nous animer, nous animer, nous animer. Nous animer. Pardon, merci. Alléluia. Merci. Alléluia. Te hampiakatra ny firotsitra Andriamanitra hatrany hatrany. Le Seigneur veut vraiment avoir plus de foi en nous. Il faut augmenter notre foi. Ary matoa Jesosy rehefa nivavaka ho an'ny mpianatra hoe mivavaka mba tena ho atanjahana ny finoan'izy ireo. Et quand le Seigneur a prié pour les disciples pour qu'ils aient vraiment une foi ferme. Maky tenin'Andriamanitra tsika eo amin'ny boky filazantsarany Luka toko fahavalo ambin'ny folo. Allons lire dans l'évangile de Luc, chapitre 18, Amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus. Ampaheranao manokana ny tompo androany. Amen. Raha mivory eto, ampaheranao manokana ny tompo androany. Oui, Ampaheranao manokana. le Seigneur veut vraiment t'encourager aujourd'hui. Raha tafavory eto tsika, Si nous sommes réunis ici, Andriamanitra dia manana planina ka lahy sy anabavy Dieu a un plan, frères et sœurs, ho an'ny momba antsika tsiraray avy ireo. pour chacun de nous. Satria raha mitondra anao eto Andriamanitra androany, Parce que si Dieu t'a conduit ici, tsy hoe tonga eto fotsiny ianao satria iona aminana iona amin'ny hafa, tu ne viens pas tout simplement ici parce que tu veux rencontrer les frères et les sœurs, fa te hitany fanahinao manokan'Andriamanitra. mais Dieu veut vraiment te bénir. Amin'izao Bénir ton esprit. azakazaka andehanantsika zao a, Dans cette course où nous sommes, dia tena mbola te hanafieratsika Andriamanitra. et il veut encore vraiment nous équiper. Zavatra misy neka lahy sy anabavy, La réalité, frères et sœurs, tena sarotra le lalana andehanantsika. le chemin n'est pas facile. Tena tsy mora. C'est pas facile. Ary zay ny zavatra tena misy. Et c'est ça la réalité. Kanefa ny tompo a tsy tiantsika hijery an'izany a, tena hibanjana an'izany eo foana. Mais le Seigneur ne veut pas que nous nous contentons de regarder à cela, tout simplement. Zay ny tena hitarihan'ny tompo atsika mba tena hibanjana le jery lavitra raha lahy sy anabavy a. Et c'est pour cela que le Seigneur veut que nous regardons plus loin. Mba ahafahantsika tena mibanjana ny zavatra efa nomanin'Andriamanitra. Afin que vraiment nous puissions regarder ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Amen. Amen. Ahafahantsika mijery an'izany. Quand on regarde cela, Satria raha mijery ny zavatra hita maso isika, parce que si nous regardons les choses naturelles, dia ozy tsika hoe tompo tena hijanona. et alors on se dit, non Seigneur, je veux m'arrêter. Tena tsy handeha intsony a, Je ne veux plus avancer. tsy hanao intsony a, Je ne veux plus rien faire. fa mampahery anao manokan'Andriamanitra androany. Mais Dieu t'encourage aujourd'hui Ary manokatra ny masom-panahintsika hatrany Andriamanitra. et il ouvre nos yeux spirituels Mba ahafahantsika mibanjina afin que nous puissions vraiment fixer nos regards plus loin any amin'ilay zavatra efa nomanin'Andriamanitra. aux choses qu'il a déjà préparées pour nous. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsarany Luka toko fahavalo ambin'ny folo a. Et la parole de Dieu dans l'évangile de Luc chapitre 18, Ratsika amin'ny io tenin'Andriamanitra io dia milaza fanoharana amin'ilay mpitondra tena naherina angataka. alors c'est un parabole à celui au mendiant qui a... Tsy aperce.
allons lire. Tena hoe fanoarana amin'ilay mpitondra tena naherina angataka. C'est vraiment un parabole à celui qui a mendié. Dia vakintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy a. Oh, nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Verset combien? Reny voalohany. Verset 1er. Jesosy nilaza fanoharana taminy a fa tsy mety raha tsy mivavaka mandraka ariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra na mena maso olona. Ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nakao amin'ny matetika nanao hoe meo rariny aho amin'ilay mananady amiko. Ary tsy nanaiky izy aloha fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo hoe izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra zaho sady tsy mena maso olona mba homeko rariny ihany io mpitondra teny io fa manahirana izy fa ndra ho avy mandrakariva izy ka hampahasosotra ahy. Ary hoy ny Tompo, eno izay lazain'ilay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy hanome rariny olona mbo fidin'Andriamanitra va izay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary moa hitaredretra va izy. Lazaiko aminareo fa homeny rariny faingana izy kanefa raha avy ny zanak'olona mo ahita finety ambonin'ny tany va izy. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point de Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. 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 Raha jerena raha lasana bavy dia tena betsaka ny zavatra afaka amin'ny tenintsika hoe Tompo tena reraka tanteraka. Frères et sœurs, si on regarde vraiment la réalité dans le naturel, on se dit, on est fatigué. Tsy haiko hoe manahoana na mety ny fiainam-bavaka ao mihitsy ary amin'izao fotoana izao. Je ne sais pas comment est même ta vie de prière. Satria ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe tena mila mivavaka mandraka hariva isika ka tsy reraka hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Parce que la parole de Dieu dit que nous devons vraiment prier sans cesse. Satria izay mampiseho ny tena mbola finoantsika raha lasana bavy. Parce que c'est ça qui montre vraiment notre foi, frères et sœurs. Tena mbola mino ve isika. Est-ce que nous croyons encore? Est-ce qu'on a la foi? Satria sa efa tena efa mandrakotra antsika ny zavatra rehetrarehetra. Ou bien toute chose est en train de nous envelopper. Dia tena mandreraka antsika ny zavatra rehetrarehetra. Et ça nous accable, cela nous accable. Fa te hampahery antsika manokana Andriamanitra androany. Mais Dieu veut vraiment nous encourager. Ary te hampiakatra ny finoantsika Andriamanitra androany. Il veut augmenter notre foi. Amen. Alléluia. Dia tany fanahintsika manokana Andriamanitra androany. Vraiment garder notre esprit, nous bénir. Ary mahaton'ny tenin'Andriamanitra milaza. Et si la parole de Dieu dit, Kanefa raha avy ny zanak'olona hozy izy, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, mo ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy hozy ny tenin'Andriamanitra. trouvera-t-il la foi sur la terre? Merci. Amen. Amen. Mbola ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy raha ho avy hozy izy. Est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Mazava be ngena mbaran'ny tenin'Andriamanitra. Mais la parole de Dieu est claire. Any amparana anazy ny tenin'Andriamanitra dia betsaka ny olona tena matony boky ny Hébreu milaza an'izany ary ny mpandroatra Hébreu mitena izany betsaka ny olona higemitra. Si le livre des Hébreux dit qu'au dernier temps, il y aura l'apostasie, Dia tena mila mitandrina isika ao anatin'izany raha lasaina bavy. c'est que nous devons vraiment prendre garde, nous devons être vigilants.
tena mila mandray matotra an'izany tsika tena mila miaro ilay finoana zay efa natolotra antsika indray mandeha. Nous devons vraiment être sérieux et vraiment garder cette foi qui nous a été donnée une bonne fois pour toutes le miady tsara ny finoana. et combattre le bon combat de la foi. Ao amin'ny Timothée voalohany a Dans toko voalohany 1 Timothée chapitre 1, chapitre 1er, amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus. Timothée voalohany a toko voalohany a andiny favalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Versets 18 et 19. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Izao didy izao no omeko anao ry Timothée zanako ozy izy. Araka ireo faminaniana nataoko fahiny aminao ireo a mba hoentinao miady ny ady tsara ireo. Dia mbola mampiseho any Paoly ary mampahirany Timothée a. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Alors l'apôtre Paul, il confirme encore, Mba tena hiady ny ady tsara koa Timothée. c'est que Timothée puisse combattre le bon combat. Dia hoy Paoly eo amin'ny diny fahasivy ambin'ny folo hoe amin'ny tananao ny finoana Et au verset 19, Paul dit en gardant la foi sy ny fieritreretana tsara et une bonne conscience. zay efa nahariany sasany ozy izy. Ce que les autres ou quelques-uns l'ont déjà perdu. Tena mila mitandriny tsika raha lasy anabavy a. Nous devons vraiment faire attention, frères et sœurs, Satria ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe efa nisy nanary an'izany ozy izy. parce que la parole de Dieu dit que quelques-uns l'ont déjà perdu. Zay tena ampahereza amin'ny Paoly any Timothée eto. Et c'est à cela que Paul encourage Timothée ici, Satria mety mandeha tsikelikely zany tsy finoana izany. parce que peut-être que ce manque de foi va petit à petit, Ary tena mila mitandrina isika. sans qu'on soit conscient, mais on doit vraiment faire attention. Dia hoy ny tenin'ny Paoly hoe izay efa nahariany sasany ka toy ny olona vaky sambo izy amin'ny finoana ozy izy. Et là, Paul a dit que quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Andiny faharoapolo namany reny Hyménéo sy Alexandro zay natolotro an'ny Satana mba ho fahaizana tsy hiteny ratsy ozy izy. Au verset 20, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Hitananao ny finoana. Hitananao ny finoana. Que la foi puisse te garder. Hitananao ny finoana. Oui, que la foi puisse te garder. Zay efa niraisitsika indray mandeha ozy ny tenin'Andriamanitra. Que nous avons pris une bonne fois pour toutes. Mampaherantsika manokan'Andriamanitra androany. Dieu nous encourage aujourd'hui. Mety ny fantaniana mipetraka anatinao amin'izao fotoana izao a. Peut-être que la question qui se pose en toi en ce moment, Ahoana ny ahafahako mampitombo ny finoko? comment je peux augmenter ma foi? Mora ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra raha lasy anabavy. C'est très clair ce que la parole de Dieu dit. Fa ny finoana dia avy amin'ny inona? Mais que la parole vient d'eux. La foi vient de La foi vient d'eux. finoana dia avy amin'ny La foi vient de la parole. ny finoana dia avy amin'ny toriteny. La foi vient de ce que l'on entend. Amen. 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 Zava-dehibe zany maninona fenotsika ninona ny tenin'Andriamanitra. Donc c'est très important qu'on écoute la parole de Dieu. Ahafahantsika mampitombo ny finotsika izany. Et cela augmente notre foi. Misy tenin'Andriamanitra eo amin'ny boky Ohabolana. Ohabolana toko faharoa. Nous allons lire dans le livre de Proverbes chapitre 2. Ohabolana toko faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Hoy ny tenin'Andriamanitra raha tsika eo amin'ny andininy fahatelo zany tenin'Andriamanitra izany. Au verset 3. Eno izy raha miantso ny fahalalana ianao ary manandratra ny feonao ahazo saina
raha mitady azy toy ny fitady vola fotsy ianao izy izy. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, Ary mikatsaka azy toy ny fikatsakarena fenina dia ho fantatrao marina ny fahatahorana an' Jehova ary ho hitanao ny fahalalana an'Andriamanitra. Fa Jehova ny manome fahendreny, avy amin'ny vavany ny aviany fahalalana sy ny fahazavan-tsaina. Izy mitahiry fanambinana ho an'ny mahitsy, sady ampindry an'izay mandeha tsy misy tsiny, ka mitandrina ny lalan'ny fahamarinana izy ary miambina ny lalan'ny olo-masina. Ary amin'izay dia ho fantatrao ny fahamarinana sy ny rariny ary ny intsiny dia ny lalana tsara rehetra. Amen. Amen. Verset combien? 5. Merci. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Eo amin'ny andiny faefatra hoe raha mitady azy toy ny fitady vola fotsy ianao izy izy. Au verset 14, si tu la cherches comme l'argent, Ary mikatsaka azy toy ny fikatsakarena afenina. et si tu la poursuis comme un trésor, Raha lasana bavy tsy haiko hoe manao ahoana, frères et sœurs, je ne sais pas comment, satria Andriamanitra no miteny an'izany eto. parce que c'est Dieu qui dit ça. Zay ny tenin'Andriamanitra. C'est ça sa parole. Zay nambarako teo hoe ny tenin'Andriamanitra no mampitombo ilay finoana ao anatintsika ao. Et c'est à cela que j'ai dit tout à l'heure que c'est la parole de Dieu qui fait augmenter notre foi. Amin'ny fomba ahoana moa raha lasana bavy ny ampitombo ny finoantsika Comment, frères et sœurs, notre foi puisse augmenter, raha tsy manana tenin'Andriamanitra isika, puisse se développer si on n'écoute pas la parole de raha Dieu, tsy makatozy ambaran'Andriamanitra isika, si on n'obéit pas à ce qu'il dit. fa rehefa mihaino dia makatozy ambaran'Andriamanitra Mais quand on écoute, on obéit à ce qu'il dit mba hampiakatra ilay finoana ty anatintsika ity. pour faire augmenter la foi qui est en nous. Satria tsy afaka ino zavatra tsy haiko raha lasana bavy a. Parce que je ne peux pas croire à quelque chose que je ne connais pas, frères et sœurs. Satria ambara amin'ny tenin'Andriamanitra fa rehefa mitady ianao dia mahalala an'Andriamanitra ianao amin'izay. Parce que la parole de Dieu dit que si on cherche là, on connaît Dieu. Rehefa fantatrao dia mino amin'izay ianao. Mais, si tu connais, alors là, tu vas y croire. Amen. 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 Zava-dehibe raha lasana bavy no tena fikatsahantsika. Frères et sœurs, c'est très important que nous recherchons. Zay nambarany tenin'Andriamanitra hoe tena mikatsaka azy toy ny fikatsakarena miafina ozy izy. Et c'est à cela que la parole de Dieu dit que il faut vraiment la poursuivre comme un trésor. Amen. Mety betsaka ny zavatra mety hoe zavatra tokony sahantsika. Peut-être que nous devons faire beaucoup de choses, Fa voalohany indrindra ny tenin'Andriamanitra dia milaza androany. mais en premier lieu, la parole de Dieu dit aujourd'hui, Mila ny teniny isika. nous avons besoin de sa parole. Tsy hoe mihaino fotsiny C'est pas juste l'écouter, fa tena makatoa. mais vraiment l'obéir, Miaina. la vivre, Miaina ny tenin'Andriamanitra. vivre la parole de Dieu Izay mitondra fiainana ao atsika. qui ramène une vie en nous, Fahasalamana ao atsika ozy ny tenin'Andriamanitra. vraiment une santé pour nous. Ao amin'ny boky ny salamo toko salamo fahasivy ambin'ny folo amin'ny zato satria tsisy tokony salamo a. Alors dans le livre de Psaume, chapitre Salamo fa moa zany fiteny amin'ny salamo 119 a, chapitre 119, amin'ny anaran'i Jesosy. Io tenin'Andriamanitra io dia lava be ilay izy a. alors c'est très long comme Fa- écriture, Fa be da be ny zavatra milazany amin'ny tenin'Andriamanitra izy. mais il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut nous dire. Verset combien? Raintsika eny andininy voalohany a, Verset premier. andininy fahavalo. Ah. 1:8, 119, 1:8. Oui. Sambatra amin'ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalànan'i Jehova. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra.
eny izay tsy manao ratsy fa mandeha araka ny lalany. Ianao mamoaka ny didinao mba ho tandremana tsara. Engany ka ho tafatoetra ny lalako hitandremako ny didinao. Tsy homenatra aho raha mandinika ny didinao rehetra. Hideranao amin'ny tsi-po aho, amin'ny anarako ny fitsipika ao marina. Ny didinao no tandremako, aza dia mafoy ahy ianao izy. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts, alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Et je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Amen. Amen. Mbola ambarany tenin'Andriamanitra hoe ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Et la parole de Dieu dit encore, et vraiment le chercher de tout notre cœur. Ny teny izay ambaran'Andriamanitra. La parole de Dieu, que Dieu dit, Izay lazain'Andriamanitra. tout ce qu'il dit. Azany lasa nabavy amin'izao vaninandro farany zao. Frères et sœurs, en ces derniers temps, Tena mila ny tenin'Andriamanitra isika. nous avons vraiment besoin de la parole de Dieu. Ary misaotra ny tompo isika Et nous remercions le Seigneur ny amin'ny fanambarany amin'izao vaninandro zao, izao fiangonana zao. pour les révélations qu'il envoie en ces derniers temps. Azao fiangonana zao dia mandray an'izany fanambarana izany. Et cette église reçoit ces révélations. Ary tena mila manaraka ohatra an'izany isika. Et nous devons vraiment profiter de cela. Dia mila mikatsaka an'izany isika. Et nous devons vraiment la chercher, Mangetaeta an'izany isika. avoir soif de ces Misisika révélations, an'izany isika. garder ces révélations Amen. Dia miaina an'izany koa isika. et vivre aussi ces paroles. Marina fa mafy ny zavatra rehetrarehetra. Je sais que toutes choses sont difficiles en ce Tsy moment. mora ny lalana. Le chemin n'est pas facile, Fa misy efa teny alefan'Andriamanitra. mais il y a déjà une parole qu'il envoie. Dia manao tsika manoloana an'izany Et, raha lasa nabavy. et comment nous sommes face à ces paroles? Miantso antsika tsirairay avy ny tompo. Le Seigneur nous appelle, chacun de nous. Tena miantso Andriamanitra. Dieu m'appelle Dia miantso antsika tsirairay avy Andriamanitra. et Dieu appelle en chacun de nous Miteny aussi. amintsika tsirairay avy Andriamanitra. Il nous parle à chacun de nous. Manahoana ny zavatra tena hoe ahoana ny fiainantsika izay teny retsika eto isaky ny alahady. Comment nous sommes, comment est notre vie en entendant la parole tous les dimanches ici, dans ce lieu. Na ny teny izay retsika ny amin'ny tokantranontsika tsirairay avy ihany. Ou même les paroles qu'on entend même au sein de notre foyer. Na ny fampianarana tsisy kilema izay efa retsika koa isaky ny alarobia. Ou même la sainte doctrine que nous entendons tous les mercredis. Fa reny rehetrarehetra ireny dia maninona mampiakatra ny finoantsika reny rehetrarehetra ireny. Mais toutes ces paroles font augmenter notre foi. Raha lasa nabavy ny fahatongavako eto Frères et sœurs, ma présence ici, ka raha tsy makatozy tenin'Andriamanitra, si je suis présent ici, mais que je n'obéis pas à la parole de Dieu, dia tsy mampiakatra ny finoko izany. alors cela ne fait pas augmenter ma foi. Fa mila makatoa ary mila miaina izay ambaran'Andriamanitra. Mais il faut vraiment obéir et vivre ce que Dieu dit, sa parole. Mety sarotra izany teny mety ambaran'ny tompo aniko izany. Peut-être que la parole n'est pas facile et paraît dure, Fa fantatra hoe ny fankatoavako an'izany dia hitondra fiainana ao anahy rehefa avy eo. mais je sais que mon obéissance à cette parole peut me ramener la vie. Amen. Amen. Raha lasa nabavy Andriamanitra dia tena Andriamanitra tsy namela antsika handeha fotsiny amin'izao eo. Frères et sœurs, Dieu ne nous laisse pas tout seul, marcher seul, Fa nalefa ny teniny. mais il a envoyé sa parole. Amen. Nalefa ny teniny. Il a envoyé sa parole. Ary mihina hoe isika tsirairay avy ireo dia samy efa nandre. Samy efa nandre izay nambaran'Andriamanitra. Et moi, j'espère que chacun de nous, nous avons déjà entendu ce que Dieu voulait dire, entendu sa parole. Dia efa niteny tamintsika izy. Et il a déjà parlé en chacun de nous. Dia mbola tsy mitsahatra miteny amintsika Et izy. il ne cesse de parler.
ary mbola manambara ny fony amintsika foana izy Et il exprime encore son cœur envers nous. fa ndao hikatsaka an'izany tahaka ny arenana fenina ozy ny boky noabolana. Mais allons vraiment poursuivre et chercher ça comme un trésor, comme le livre de Proverbes a dit. Tena hikatsaka an'izany amin'ny fotsika rehetrarehetra. Qu'on la poursuit vraiment de tout notre cœur. La chercher. Amen. Amen. Satria zava-dehibe loatra zany raha lasianabavy a. Parce que c'est très important, frères et sœurs. Ny finoko tsy tombo fotsiny amin'izao raha tonga eto fotsiny amin'ity androandroany ity. La foi, ma foi ne va pas augmenter tout simplement comme ça si je viens dans ce lieu. Mety eto mety mahery. Peut-être que ici je suis encouragé, Fa rehefa miatrika ny fiainako anao dia maninona? Reraka rehefa avy eo. mais quand je vais face à ma vie quotidienne, là je suis fatigué. Azay tena ilantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Et c'est pour cela qu'on a vraiment besoin de la parole de Dieu Zay mivoaka avy amin'ny vavan'Andriamanitra. qui sort de sa bouche. Satria izay no miteraka finoana ary mampitombo ny finoana ao anatintsika. Parce que c'est ça qui emmène la foi en nous. Amen. 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 Dahantsika manokana ny tompo. Le Seigneur veut vraiment nous bénir. Misy tenin'Andriamanitra zay eo amin'ny boky ny Hébreo. Nous allons revenir Hébreux dans tout le fa- livre des Hébreux. 12. Hébreux chapitre 12. Hébreu toko faha 12 a. Hébreu toko faha 12 a amin'ny anaran'i Jesosy. Vaitsika amin'ny andiny voalohany zany tenin'Andriamanitra Hébreux izany. chapitre 12, verset 1er. Alléluia. Koa amin'izany a, satria misy vavolombelona maro be toy izay manodidina antsika toy ny rahona. Dia aoka isika koa hanaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika. Ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Andiny faharoa, mijery an'i Jesosy a, tompony finoantsika sy mpanefa azy, izay niakatra ny hazo fijaliana fa tsy nitandroenatra mba ahazoany fifaliana napetraka eo anoloany, ka dia efa nipetraka avana ny seza fiandrian'Andriamanitra izy. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Inona koa ny zavatra anankiray ahafahantsika tena mampitombo ny finoantsika? Et quelle est l'autre chose qui peut vraiment augmenter notre foi aussi? Mijery an'i Jesosy. C'est de regarder à Jésus. Mijery an'i Jesosy. Le regarder à Jésus. Raha lasianabavy a, Frères et sœurs, ataoko hoe tena kely a, zany hoe olona anankiray tena hoe tsino an'i Jesosy zany mihitsy izy. frères et sœurs, c'est Kelly. C'est minime. C'est minime de voir une personne qui ne va pas croire en Jésus. Fa ny zavatra misy a, dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto. Ilay mijery an'i Jesosy sy tompony finoantsika. Hoy ny Hébreu toko faha 12 andiny faharoa, sy mpanefa izay niaritra ny hazo fijaliana. Mais comme la parole de Dieu dit là, ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, et qui a souffert la croix. Inona ny zavatra niaretan'i Jesosy? Jésus a souffert en quoi? Inona ny zavatra niaretan'i Jesosy? En quoi il a persévéré? Tena niaritra izy raha lasianabavy a. Frères et sœurs, il a persévéré. Ako zany zavatra zany dia tena ampiakatra ny finoana ao anatintsika tsiraray avy. Et cela fait augmenter notre foi en nous. Rehefa mibanjina azy isika, Si nous avons le regard en lui, en rehefa Jésus. mijery azy isika, Si nous le regardons, si nous avons le regard en lui, iny zany tsy hoe nandalo lalan'ny hazo fijaliana fotsiny izy. c'est pas juste parce qu'il a souffert la croix, il a traversé le chemin de la croix, Fa ny zavatra be da be izay tena niaretany tao anatin'izany. mais il a persévéré sur beaucoup de choses.
ho ny tenin'andriamanitra hoe nylorana izy La parole de Dieu dit qu'on on a craché sur lui, natao tsinitsinina izy on l'a considéré comme rien. fa naninona izy Mais qu'est-ce qu'il a fait? mamindrafo amin'ny fa tsy fatany izay ataon'izy izy Mais il a dit pardonne parce qu'il il ne sait pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. dia zay rahalasana bavy hoe mijery an'i jesosy isika C'est pour cela, Seigneur, que nous devons avoir le regard en Jésus, mijery azy isika rahalasana bavy a avoir le regard en lui, lalana andianany son chemin, ny zavatra nataony ce qu'il a fait. amen Amen. amen ampiakina ilay finoana ao anatisika ao Et cela va produire la foi en nous, augmenter la foi en nous. satria ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao a Parce que nous, ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, amina kristianina atsika en tant que chrétiens, dia jesosy efa nialohan'izany rehetrarehetra izany Jésus, il a déjà, il était devant nous. efa Il a déjà nataony vécu. izany ny zavatra rehetrarehetra Il a déjà tout accompli. efa nitanterany ny zavatra rehetrarehetra Il a déjà tout accompli. fa ny anjarantsika dia manaraka ary manaka azy Mais nous, notre part, c'est de le suivre. amen manaka azy Le suivre. manaraka ny ataony Suivre ce qu'il a fait ary miaina amin'ilay fahasoavan'andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany et vivre dans la grâce de Dieu. mba hahafany finoantsika tena mitombo raha lasiana bavy Afin que notre foi puisse augmenter, frères et sœurs. alleluia mijery an' jesosy Avoir le regard en Jésus. tompony finoantsika ozy izy ny tenin'andriamanitra Le chef et le consommateur de notre foi, comme la parole de Dieu dit. dikan'izany zany tena mila ny teniny isika mila ny tenin'andriamanitra isika Cela signifie que nous avons vraiment besoin de la parole de Dieu dia mila mibanjana an' jesosy isika et fixer nos regards sur Jésus, mba hahafany finoantsika mbola tena hitombo hatrany hatrany afin que notre foi puisse augmenter davantage. dia afaka miteny tahaka amin'ny paoly isika Et nous pourrions dire comme l'apôtre Paul, efa navitany atsara ozy izy j'ai combattu le bon combat, efa navitany fiazakazahako a j'ai achevé la course efa nitahiry ny finoana et j'ai gardé la foi. satria raha lasiana bavy amin'izao vaninandro izao a Parce que frères et sœurs, en ces derniers temps, tena tsy mora le chemin n'est pas facile. betsaka ny fakapanahy Il y a beaucoup de tentations. betsaka ny zavatra mety tena hoe amery le finoana ao anatsika ao Il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment nous éloigner de la foi. zay zavatra zay ny tena andefasan'ny tompony teniny amin'ity fotoanandroany Et c'est pour cela que Dieu envoie sa parole aujourd'hui. amen Amen. amen mba tsy androany fotsiny sika raha lasiana bavy ny tena hoe manam-pinoana indray aho hiatrika ny herinandro anankiray iny Mais qu'on ne soit pas juste encouragé aujourd'hui pour faire face à la semaine qui va venir. tsara zany C'est bien, fa tena tanjon'andriamanitra dia tena aretatsika hatramin'ny farany le finoana tena azontsika hatramin'ny farany mais le but de Dieu, c'est qu'on garde vraiment la foi jusqu'au bout. amen satria ny fahavalo dia miezaka analan'izany Parce que l'ennemi fait dans son pouvoir pour vraiment voler cela. miezaka tena naisotra an'izany Il veut vraiment voler, anala le fifaliana ao anatisika ao voler cette joie qui est en nous. satria rehefa afaka le fifaliana ao anatisika ao a Parce que quand cette joie en nous disparaît, dia tsy an'izany efa miena le finoana ao anatisika ao cela signifie que la foi en nous est en train de diminuer, d'affaiblir. fa ny tompo a ampahery anao manokana androany Mais le Seigneur veut t'encourager aujourd'hui. andriamanitra nandefa ny teniny androany a Dieu a envoyé sa parole aujourd'hui satria tiantsika parce qu'il nous aime ary tiantsika tena mbola hijoro hatrany hatrany et il veut vraiment que nous demeurions fermes. alleluia ndao hiaro ny finoana zay efa natolotra indray mandeha raha lasiana bavy a Allons vraiment garder cette foi qui nous a été donnée une bonne fois pour toutes. natolotra indray mandeha ozy ny tenin'andriamanitra La parole de Dieu a dit qu'il nous a été donnée une bonne fois pour toutes, ho an'ny olona masina rehetra pour tous les saints. dia sitra izany Et c'est nous. alleluia zao tsika hitsangana dia hivavaka Allons nous lever, nous allons prier.
Alléluia. Totsika lera hoe finoana marisika. Nous allons chanter un chant. Alléluia. Saotra tompoko. Eto ianao Jesosy io. Ary ianao no mampahery, ianao no misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay mbola ampahirezanao anay. Ary mijoro eto anatrehanao izay